meda be ny sorena satria tao ny teriteren'ny fireneny dehibe fotsiny ny ty fividianana sotsika ty milaza hoe tsy voahaja ny fiandrianam-pirenena Madagasikara. Inona ny hevitrao? Izy moa ny malagasy tsy hosorena hoe baikibaikon'ny any ivelany isika. Iza no tsy hosorena amin'izany fa ny tena zava-dehibe ngambany dia mba hoe miaraka mandiniky isika hoe fa inona no mahatonga an'izany? Inona no mahatonga an'izany a? Ny mahatonga an'izany dia fitondrana mihevaeva no misy. Fitondrana tsy niorom-paka tany amin'ny vahoaka. Mazava ho azy fa rehefa tonga ny vahiny a tsy mahasehaka azy ianao. Izy matotonga eto manana ny kajikajiny sy ny tombontsoany. Ny vahaolana zany dia tsy maintsy hoe fitondrana mioro-paka hatrany amin'ny vahoaka mihitsy no apetraka. Ary izay no asa nataonay maitso nandritry ny fotoana rehetra na hatongavana hoe hiatrika ny fividianana. Tsy kilalao io, tsy fifampitahana io, ary anainganay mihitsy hoe tsy olo-olom-pony ianao zany fa olon'ny tantara. Tena misy asa tsy maintsy rahantsika miaraka. Misy fifanomezan-tanana tsy maintsy atao hamerenana ny firenena amin'ny maha-izy azy. Raha mioro-paka ny potiny ny fitondrana sy ny fahefana azo dia ho tsotsotra kokoa ny hiatrehana ny fanatontoloana miaraka. Raha mioro-paka io dia ho moramora kokoa ny andehanana miaraka amin'ny tena hoe fampandrosoana sy fifandaminana ao anatiny. Averiko foana zany hoe tsy olon'olom-pony ianao fa olon'ny tantara. Ary le safidinao mihitsy no ahafantarantsika hoe le tota ihany ve zany no avadibadika sa tena hanoratra n'le pejy vaovao sika. Raha manoratra pejy vaovao ny zavatra handrandrainy maitso raha tonga amin'ny toerana izy dia ny hoe firenena malagasy manana ny maha-izy azy amin'ny lafiny rehetra. Firenena izay hoirin'ny olona fa tsy haniry olona ary hoenon'ny olona sy ho hajainy. Izay no hitomako anao mpifidy handrotsaka ny vatonao ho an'ilay tontolo hivelomana mampiadana. Fampandrosoana tsy maintsy miainga amin'ny tontolo iainana. Ny rano fisotro madio no tena fahasalama. Ny tany mamokatra sy ny fahaizana manaja azy mampanakare. Asin'ny Madagasikara hiasa ho an'ny firenena.